Rossy tena kianja foana dia nahitananao ny sedra ny mpitandro filaminana tamin'ny asabotsy lasa teo iny fantanika manahoana aloha ny fahasalamana taorinan'ireny lacrymogène sy ny tositosika sy ny fifandroritana tamin'ny mpitandro filaminan'ireny. Velona ihany fa mitsiposipozy izy ny fitenenany tanora. Ny zavatra antranga dia tsy voahiny akory zay no namaky barazy fa nanomboka tany Mahajanga zay no sakanana. Andehanao anotrina ny maire Mokotara zany nisy fety kely tokony natao tany dia barazy ohatr'ireny ny tany ary efa novakinay nandeha tongotra ihany koa tany zany nefa voa tateorina ihany koa mbola voadaroka sy le lacrymogène moa zany tsy lacrymogène ilay ohatran'ny gaz asphyxiant zany hoe manepotra zany. Za manokana misy drépanocytose zany raha vao tsy ampy oxygène zany dia mikolapsa mihitsy ka isorako manokana ireo namana nanampy ateny fa tsy Rossy rera nahavaky teny fa le vahoaka atao arinako mahatonga an'le olona mahatonga an'le miaramila mandositra zany na niaro tena mafy fa ny tena rehefa mitarika tolona dia tsy maintsy ianao no eny aloha eny amin'ny courage ny olona miaraka aminao. Ary mbola tsy vitan'izay ihany koa fa mbola namaky barazy iray zay tany Soavinandriana tamin'ny latsinainy zay tsy nateo azadiny fa nisy préfet sy chef district ansakana ny fampisehoana rehetra tsy azo anaovana fampisehoana ny Soavinandriana tompoko nanomboka tamin'ity zavatra ty sao dia tonga no ny anina sao dia zao ka ny syndicat zany nandeha namaky barazy tany raha zay ny fomba filazana ary vita somatsara ny fampisehoana tarika Rossy. Sorako manokana ireo députés anankitelo zay avy any amin'iny faritra iny ninninina friany fa teo izy niemotra tamin'ny taratasy ny soratany zany ny préfet sy ny chef district zay angatahako mihitsy ho asorina tany satria mbola tsisy nanao an'izany tompoko teto Madagasikara tsy ilaina mahazo mira ty ny mpira isorako manokana koa ny syndicat rehetra intersyndical zay azadiny moa ny tantara fa izahay syndicat mpanakanto ny farany indrindra namory andreo ary le natonga le firaisan-kina be tao amin'ny stade couvert tamin'ny 1er mai efa elaela zay hoe hitatsika tao Lilson tao Iravalomana tao Lalatina tao Augustin tao Radraparlala zay arabaiko manokana eto koa fa kely tsisy anao dia anidina mon commandant ka ny anay zany nitolona nataony efa ela fa izao atletsika zao dia manainga atsika rehetra atovy farany zay be olona nitolona amin'izay vetivety dia miverina miasa tsika miala zay tokony ala. Rossy naninona ny tonga amin'izao zavatra misy ankehitriny izao tsika? Tiany tonga amin'ilay hoe io ary le lazaiko anao zay indrindra mango raha tadidinareo vao mivory ny assemblée tamin'ny androny vao niditra voalany député zay dia nisy fihetsika nataoko teny hoe izaho hiala fa tsy mety zao nampaneny lakolosy ny tena koa isan'ny misy namana hafa moa zany fa ny fahasahina tsy mitovy. Ny tenako ny teny voalohany fa tsy mety zao tamin'izany nahita andry Claudine sy ny tropony nitondra vola amin'ny sakosy mihitsy bataina nentina tao dia efa nampitarina tamin'izany nareo ka io ka tsy ety mandrakizay androany ny olona mety voavidinao fa tsisy logika tsisy majorité tsony amin'ny assemblée zany fa mivadibadika arakaraka izay omena vola ndray androany ho avy le vato kely anankiray ary tsy iodina tsony ary ifototra aminareo io natonga atsika amin'izao toejavatra zao dia tsotra kely le majorité tokony hitondra no vidina dia le olona ny vidina tonga amina zavatra anankiray zavatra efa tsy mety amin'ny conscience antsony fa efa tafiditra lalina izy dia tsy afaka izy na izy matahotra na izy voan'ny chantage ireo député reo misy olona tsara eto malakirakely eto zay ndray moa famaly amin'nisy le zandroka anankiray le antaresy régulis zay famaly amiko matetika ohatrany tsara fanahy loatra ianao mamela heloka makasy reo misy tsy fidiny azy ampitahorina izy amin'ny orinasany akatona ny orinasany la redressement fiscal efa nandray misy profo nandraindray zavatra nanao zavatra maloto dia makany izy tongotsika zany amina vanim-potoana anankiray hoe micoince le machine tsy mety tsony io tsy mety tsony io raha tsy mialatra any amin'ny lohany mihitsy satria lota teraka le système moa le vahoaka manomboka tonga saina amin'izay moa le député zany nanomboka teo amin'ny anankizaranana Tananarivoangy na mpifankatia député Ravalomanana sy Neniandry za moa tsy mba manao président zany satria za mpitolona zany ao anatin'ny tolona tsika rehetrarehetra camarade tsika ao fa tsy mbola misy hoe tsy hanao propagande no aliato fa hanova firenena
ka rehefa ndrahina be reo olona reo tonga am'zany vanotona tena tsy mety koa izy ty lalam-pividianany ty tsisy mivory anao ngampanjakany zany za miteny aminareo. Marina ve Rossy azafady indrindra hoe le lalam-pividianana no anisan'le hoe rano ny ohatra atao anaty vaso fa ny lalàna rehetra teo fa nisy nampikaikaiky an'olona resantsika ny GDS maro ny lalàna teo marina ve zany? Zavatra anakironona tonga an'io tena hoe nkambana le député maromaro amboariko kely aloha le fomba fitenenana mba ho antsika rehetra ny mapara ny team ny VPMMM ary indépendant zay ny ao anatin'io iarakisika zay ny ao anatin'io fa tsy le team mapara manko nentin'ny gazetiny le rangaty le hiala rapitsy ty anafokafokana sy anebatebahana le Antananarivo olona mifamono olona niady reo fa mitady seza tsy marina zany netomboana io de zavatra roa resaka tany am ZDS za ito anaty commission za sy Raolodina anisan'ny lehiben'ny commission sy pasteur anankiray team zay nengaviana mihitsy izy alao atao large consultation retompoko tia apiady antsika eto Madagasikara resaka tany etsy aminay etsy lalamby etsy raha tany kely alaina mifamono fatiny olona mpandova miady maika fa nome tany raha vanomanana ane mbola voninkiasa fotsiny de nongotatsika ity efa raikitra mihitsy le zavatra mangataka zay large consultation ndao antaniny vahoaka aloha zay fomba antanina azy tsy fantatray fa ndao aloha antaniny mety aminareo ve ty de nafokafokaina moa zay de natao kopisoroka ihany de le faharoa ty lalam-pividianany ty Madame Thérèse isan'ny lehiben'ny commission yanko sy maître Yantre reo tena niasa andro manalina mihitsy ny tsipona zay tsy mety ary amin'ny fo tsisy nieritreritro tonga am'izao mihitsy tompoko laingany akoatra hoe mivory zany raha valimanana sy de ndao nongam-panjakana laingy reo mpifaninana reo tena vonina hoe horeseko ty amin'ny fividianana fa aloha adio le lalao rehefa mivakina le andalany tsirairay misy zavatra tsy lôzika mihitsy na ny fomba fanoratra na ny fomba na mpisehovana an'le izy de hitanao mihitsy hoe misy ambadika be de be ao anatiny ohatran'le hoe tsy azo isainy any amin'ny tableau ny vato angalabato any anao zany ny recours foy kely noho nany ambanivohitra ahoana ny akarany aty ao anatin'ny 4 andro ny deuxième tour 7 andro ny propagande ka raha tsy anidina ianao nga manana amigo izy le ranga zay de reny fotsiny aneno ny angaviany mba solony tonga mbola nietrehitra fa atao nitsangatany na resy zay satria rehefa nifanisy zay tena ampy mihitsy akory ny agagana fa rehefa atao le fividianana an'le izy hoe asorona tsirairay izy io zany tsy bolongany alefa le voalohany faroa fa telo de manangana io mety misy nataony zareo zany mety de manangatana zay ekena le izy rehefa anao zay ny raha vandry zareo le fivorina de mifampijery moa fa ahoana ary izy ty kay zany efa manisy izy hoe tsy ampytsika fieno an'le mapara sy le miaraka aminy fa itsika tsy ampy de mangataka zay président mora fandinihana an'izy io fa tsy haiko mo misy farifelu teo vizana misao tsy nanam-potoana zay andinihana azy député an'zareo rengy misy tsy mivory zany mihitsy raha atao interro reo député reo azoko tonono nety ny anarana fa efa tonga amitsotsory mamba isarana moka za mivonony lahy nanina dabofany lahy asiany lahy mibasy mba avoakako eto daholo ny zavatra rehetrarehetra misy député tsy mahay nininina mihitsy député andreo tsy mivory tsy mamaky nininina fa rehefa tonga izy atsona nangatanana de eo izy avany amin'iny faritany misy ny vanille iny izy eo izy de manangatanana rapitra izy mandray avy eo mody any antranony izy fa zay no sepotra sy mivory isanandro ny tenako zao zao rehefa absent de manoratra amin'ny président Jean-Max tsy hoe eo atompoko fa misy tsara tsodrano anao le risy tsara fanabe président Jean-Max zany de olona faran'izay lamina fa tamin'iny andro iny de tsy Jean-Max ny teo alohanay folo-kafa mihitsy de mifampijery zay fihinana nahazo an'le rangaty fa mety nahazo pression eny zany be izy ka rehefa natao am'izay eo le tena fividianana tsy fantatro za mo za aloha de tena resy lahatra fanomena vola ary faran'izay ngeza be satria reo namandreo nge misy zay nge ao amin'ny cafétéria miresaka le film hitanareo iny any an-trano député iny ho an'ny olona tsy malala ny assemblée tompoko de misy trano fipetrahan'ny député ao zany hoe mivory ny avy any amin'ny sisiny zany le fitenitsika azy hoe avy any amin'ny côte izy
de rehefa vita fivoriana manana trano manana chambre izy ipetrahany eo de misy a fisotrosotrona sy fisakafoanana rehefa mivory eo a tena mahafantatra daholo rehetra reo fa misy tsy mety ty fa tonga am'le aloha le sy andeha amin'eo aloha fa eo ohatrany tsotsorona zany satria nisy tery farany hoe nanamaivamaivana an'le zavatra netretra izy fa ipasy eo ary tsy netretra mihitsy izy a fa ho tonga amin'izao zavatra ao fa izao kosa aloha isaorana izy fa nanao miracle satria Rahasimanana sy Andry zany no efa samy namaky an'le izy de nanao hoe tena amono ny fireneny ty tsy amono atsika raha notaninao ny Rahasimanana ny teny hoe io nge tsy miconcerné anazy loatra rery hoe le inona numéro 2 moa tena ty zavatra bulletin numéro 2 satria iverina amin'ny tantara kely ndray mety ho lavalava kely fa zafady vao nampidirina teto Rahasimanana de nanangatanana tao amin'ny assemblée tompoko madio ve izy nareo no nampiditra azy raha madio izy de teneno eto raha maloto izy de teneno eto raha madio izy de avelao izy ho libre anao politika ary amelabelatra ny heviny raha tena naloto izy tonga de akatony de zao fa anahirana anareo io fa fantatro ranga io zany no teny zay na tonga teny zay de zao raha lahako mihitsy le Jean-Marc Komba nogadraindreo tany amin'ny aéroport fa lazay fanapiditra Rahasimanana tany Tsirabe maninona hoa tsy izy nogadrainareo fa ny olona garde d'accord rehefa tsy niaraka taminy amatony Jean-Marc nefa tsy niaraka taminy intsony inona ny valiny navela libre Rahasimanana dikan'izany madio izy satria fanjakana ne io inge tsy mpinamanamany de ho anay zany ny omana zay ifaninana amin'ny Ravalo satria matoly ny vady ny lany mereto zany anoana an'le lalatina zay nitoanako teto zay tokony raha ho anary de izy no naresy fa matoy izy resiny tim teto Antananarivo betsaka lavitra no zahay tato amin'ny free zany izy dikan'izany atsainao izy fa be vahoaka be ao de miomana ianao ifaninana aminy rehefa hitako fa afaka tanteraka zany misy Rahasimanana noho président ery no namela azy madio izy zany rehefa fanapakevitra ny président ka tsy mampiatra didy pitsarana izy dikan'izany izy zany nanao absolu zany le olona hoe abso na tsy fantatro mety mifanaraka izy hoe nodiovina izy tsy haiko ve mety misy taratasy nataony eny tany hoe matérialisation réconciliation nationale lalana le hoe manao taratasy ny président de ohatrany hoe afaka ianao grasiana zany ainao tsara renao teny mahay zavatra fa izy ny teny hoe matérialisation réconciliation nationale no lalaovindreo Rahasimanana rehefa mananosory azy de kapohany kely akatony usine raha vao miteniteny mahery vonoiny ny omby raha vao medaladala tapahany ny jiro de efa niteny manana olona nge io ranga io hoe le olona orinany re jerena fa aza le olona azao le mpividy azy ohatran'izany ko zahay ka rehefa mivoaka am'izay le lalàna de hitanao mihitsy hoe angalabato reto rangafa tsy anao fifidianana prime ministre koa moa efa nanana dossier ratsy hatram'izay vakinareo amin'ny gazety la gazety androany de jerenareo amin'ny page ny Janora Mambazafy na ao amin'ny Facebook ny Freedom Fighter rehetra henonareo izy amin'ny telefônina olona mandrahoana olona mihitsy tamin'ny fifidianana raha vao tsy lanina de famonontsika zany rozy ohatratra ka zay mpanao politika hainay zany fa maloto le lalao de tonga am'izao tsika ndao efa mory tsika tsy anaiky an'ity de ty de ty de ty ao amin'ny fifidianana tonga atao nefa botolo ny rahantsika nahitiny zareo io zany le niteneko hatramin'ny voalohany ndray andro tsy etitsony ty machine ty fa misy vato be latsako anatiny de io izy io de zao tsika menakavy ka io tsy mety tsony mihitsy io raha tsy le olana fototry ny olana mihitsy ny miala teo rajonary mampianina io mazava ho azy satria reto ane tsy sahanao an'izany raha tsy izy ary izy no spécialiste io zavatra bontolo io raha olona manao politika ianao mahakalie de tambatambazanao fa olona tsy mpanao politika ianao fa mpanao bizina ahoana moa ny olona nahalany ianao 4% no nidakanao fitombena ny harinarary mihitsy hatram'izao fitombenako mbola marary amoaka sara amin'ny Facebook rehefa aveo rehefa niteny ny mpitondra anay tao amin'ny Mapara fa ity no candidat fa tsy ity tsony sy ity
sy ity le ity anankiray mba azoazoko ny nisy anankiray tseko général zay mba azoazoko to fa rehefa zay ny lany be sy maro hoe le rangahy ty de mifantany zay fa iza moa io rangahy io de olona mipetraka teny akaikinay mbola kely de efa nahitan'io zay zany nalala de efa niteny zay tam'izany hoe ohatry ny hafahafany io hoe aza matao ohatry nareo mpikambana fa efa nisy fifanarahana madio tsara fa ohatra atsika ihany izy rehefa atsika an'io eo de nyresaka natao teny tolona tsy maintsy ho ataony nanao taratasy izy tompoko za tsy netenoana an'io raha tsy nampiseho ny taratasy de nampiseho ahy taratasy hoe reto no atao de netahitam-bahoaka teny amin'ny zay nge le vahoaka teny amin'ny tolona manko ny napody asa zake voaroaka teto ka rehefa izy no toanana de tia ny fanarahana zao ministera zao nanaiky ary zay rehefa tonga teny amin'ny kianjan'ny maki za tsy nanao propaganda an'io fa teny amin'ny maki tsy maintsy maki ny Rossy fa tsy Tananarivo tsy zaka raha tsy eo Rossy niraisiko ny tanany de niraisiko ny tanany misy rajoelina tato amin'ny ilany natsangako ty ondry zalano vidiny fa raha mivadika amintsika ty zany isan'ny voalohany hitarika atsika analany io amin'ny torany azonareo jerena amin'ny télé zany tompoko io izy io fa mivadika amintsika menakavy mialy izy tsisy resaka izy Rossy mbola manao hoe tokony fanakalo hevitra tokony fampiresaka accord politique zany rehetra zany tsika nangataka an'izany fa tsy nenona rehefa ohatra ka teny ny lehibe anay enao moa ko rehefa lany député tsy ny hevitrao no entinao ao fa ny hevitry ny olona mifidy anao izy le mifidy anao le antokonao no nitondra tao hoe ry vahoaka za de manolotra ny Rossy ianya Olodinina ianina de rehefa tonga io izy de apinay anao lalàna de anamboatra zavatra tsika away le sefiny teny zay monsieur rajoelina rehefa niteny rajoelina hoe mialitsika alao izy asa za tsy afaka hiara-iasa amin'io fa namadika io de nanontany zay inona zany ny ataonay eo nareo ataovy ny lalàna ataovy ny asam-bahoaka fa aza korontaniny izy fa avelao tsika manomana amin'ny fifidianana de zay zany ny andry tonga am'izay le anaovana ny fifidianana tadavinao tsy anao an'le fifidiana inona ny aretana efa taona raha zao zay vao mbola hodakano andray mandeha dikan'izany tam'izany de niezaka nandaminy zay député reo tenako manokana nakany amin'ny président alamino ty zavatra ty misao de mba adinareo privé any anao nimba firenena fa alamino tany indray mandeha niditra ny avoloto indray mandeha tamin'ny fiainako tamin'ny rajonary mampiana ny angavy azy mifona tamin'ny resary nareo fa za tsy havana amin'ny ozy mazava zany afaka didy anao afaka didy ohatr'izay koa nataoko tamin'ireo mpitondra rehetra reo zay nanendrika indrena moa hoe mpamadiky iny miresaka amin'ny rakotra za tena miresaka amin'ny rehetra mihitsy raha vao misy tsy mety de makany satria mba hialana amin'le faty olona zany na le sabotage inona moa ny fampandrosoana ataoko raha anao fampisehoana fotsiny eny tsy maintsy autorisation amin'ny maire de tsy maintsy autorisation amin'ny préfet satria za mahazo indraindray 25 000 olona indraindray zava-doza raha vao tsy eo miaramila tsy eo amin'ny polisy tsy afaka manao zavatra ngeza be de tsy maintsy mandamina ianao zany fa tsy nieritreritra andamina mihitsy ireo olona ao mifanjakanareo tompoko fa ilady sy etraketraka sy fanala baraka hatramin'ny farany ka rehefa tonga le fotoana tokony hilatsaka fidiana amin'izay mazava be tsika samy nanao politika iza moa zao manan'olo leto profony voaka malagasy iza moa manan'olo leto mety telo na efatra misy figurant fotsiny ao fa reo olona manan'olo reo de fantatritsika rehetrarehetra rehefa ireo no sembatsembaninao de hiverina indray zany ny 2002 hiverina indray zany ny 2009 hiverina indray zany ny asa ka tsy antsontsika fa aloha alaminy indray mandeha aloha samy latsaka daholo zay ny resaka tamin'ny voalohany fa rehefa namon'olona indray ianao tompoko inona ny tokony hitifirana tamin'ny sabotsy tena tsy hitako mihitsy raha ohatra ka olona efa nitambasy na olona efa nietraketraka ny tifirinao tsy manino za nahazo sary an'ireo miaramila teo amin'ny ovavady io satria nandalo teo zay ny namaky rehefa nenjehan'ny boakely eny reny nanenjika azy reny fa tsy olona hoe association ngeza matanjaka hoe mpanao rugby hoy boakely reny nanenjika azy reny rehefa nisaoty vavady izy ka hitany hoe mibetsaka le akizy miogaoga sy mitabataba de nitifitra baly réel izy
ary nisy sinoa sy nisy ankizy vavy naka sary avy eny ambony azo sary le olona ntifitra azo sary teo any mbola nisy police municipale teo mbola misy sary mandehandeha koa nefa mitsoka anaty pavillon le olona mbola nitofiran'le justice amina fusil à pompe miaraka amina balana le bretline be le fitifirana lambo reny za tsy mino faharoa maty teo tompoko mangataka enquête fa tsy possible raha reny rafale reny raha tsy hoe députifitra faran'izay doto ka na izaza za olona vendrambendranytika na vorona rotifiriko amin'ny kalaky manao rafale ka arony maty azafady manaparapara olona ary zay ny mampalelo ry antsoko ny vahoaka rehetrarehetra ty re olona tsy grevy lava reny filambaniny vetivety io satria olona tena faran'izay tsy mitovy mangataka fifidianana ne io raha valy manana siandry ane ka ifandona amin'ny fifidianana fa mifanaraka fotsiny hoe ndao mba ilamina de zay maresy eo maresy ary tsy reorery misy hiady mbola anao zamba mirary mba ilatsaka le ao aminay le mitoanana teto Antananarivo renivohitra teto tsy fantatra na anao izy na tsy fa be dia be ny ilatsaka eo fa zay maresy antoanantsika ka raha ilaitsika malagasy zay mivoantrano fenoy ny arabe fa miaramila tsy hikitika atsika intsony ary atsika freedom fighters zay ao amin'ny Facebook tia nanova zavatra niza nanao vonanika azo sary hafa baraka miantso atsika iambona andreo le mpangalatra sy le gros bras vorivorina reo na le gros bras rehefa ny misarotra be mamory azy fa matahotra reo zany namako rehetra eny ambany tanàna zahay nopetraketraka maheno teny fa matahotra le ankizy satria hitany hoe tsy logika le tolona matahotra zany le olo karamaina zao efa niteny zao rylapi niteny ribera hoe zay tsy aza manao anina reo ry zalaza miditra amin'io zay ndika miteny lapi niteny norbera mainty be koa zao fa miteny hoe miatakatana reo amin'io salero président norbera mako ny ao aminay mainty ao izy nienjanandrindra ao izy aza miditra amin'io nareo fa maloto lalao io fa tsy zay tsy mety anao zany le tena le be sandry alefa makeny aloha fa ny olana manambola be tsisy hevitra ry zareo ka le mahantra kely le avany manodidiny reto no atahorana eny ambany tanàna zany hoe le lumpen prolétariat avy any ambany vohitra mety hoe eny amin'ny stationnement izy na gardien izy notrany reny tsy mpitolona mantsy reny efa any ambany vohitra rehefa ty misy karamakely de ndalina makatsy fa izy tsy mieritreritra anao zavatra ratsy ka ny angatahako amintsika rehetra freedom fighters na manana Facebook manana android anareo namana alaivo sary dolo zay manakaikikaiky fivarotana sy mitaditady gafy de alefaso AMP aminay le masasa reo zay mandefa azy any amin'ny gendarme sy ny police fa mifandray zahay na mandefa azy ihany keo hitany be sy ny maro fa tsy mikofoka reo raha vao manantonantona fipivarotra izy de amenareo de atsotsika ny police ny gendarme fa reny mety ho asindry zalahy efa niteny miaramila sy ny gendarme tompoko fa amely izy raha vao midaladala mandeha manantokantona na mpivarotra na bâtiment public ka tsy tokony alehanao fa tia antso anankiray tia avy amiko manokana tsy mbola isy tolo lamilamina ohatran'ity milamintsika fa be dia be tsika rehefa be dia be tsika tsisy samikitika apio le olo miaingitsika zao amin'ny 13 mai tsy haiko moa vaovao azy farany fa ny adetiko zany de manentana anareo fa za zany hitety tanàna sy resaka amin'ny olona hoe aza matahotra nareo mpivarotra aza matahotra nareo investisseur aza matahotra nareo communauté internationale fa milamina io zay tsy androba zay tsy ady aman'olona zay tsy hamon'olona fa ny angatanay miala izy menakavy de tadavintsika ao anaty constitution inona ny mety indrindra de iza no mitondra rivo rakoto vao tsy mety satria ao anatiny izy ny lehibe ny SVM no ny fototra bordel teto donc miala izy tsy mety zany présidence ana ary izy mbola tsy mipitrapitra izy tsy mandamina izy koto vao miala midina indray tsika Beni miala raha ohatra ka directoire militaire zany le Beni koa miavinavina be tsisy ohatry zany za koa de isan'ny efa nandetrany aminy azoko be alamina za ozy mpanao politika ozy za ozy tsy miaramila tsony rehefa niditra ato fa za mpanao politika tika zany tsy neutre tsony zany ny office le plus haut gradé tsy ao anatin'ny solution koa izy zany izy mahafinaritra za tsy mananolana aminy fa reto resaka constitution resantsika
anankiray sisa mitavela raha sisa mitavela anaty constitution dia gouvernement collégial raha mitatana fa tsy reto ny resahany eo amin'ny constitution reto ny fototry ny olana miala reo aloha tranquille tsisy aninanareo fa mangalasy sy ny tompoko tout le monde miala zay zany ny constitution fa avy amiko zay fa tsy avy amin'ny fika io zany a misy olobe eto a dia loatra reo fandinika any fa itsika vahoaka ny angatahana amitsika calme mivoaky ny trano tsisy hitolona ho anao eo ianao manana problème anatany any ambany tanàna tsy rosy raha olodina nanao tontondro isaky mihetsika efa votaketra mihitsy a amin'ny fisakanana ny amorega mandeha mandravatrano zao ny fotoana hiarovanao ny tranonao sa zao alina teo an-tamin'ny roa teo a mivoaka nandeha hijery analakely raha misy misakatsakana iny mahita camion anjatony a manototra an'Antananarivo alina tontolo camion mavomavo mitovy marika mbola tsy fahitako isan'andro dikan'izany manararoatra an'le vanim-potoana mafana ohatr'izao reo a dia manototra tany sy maka tanin'olona zay nga sao dia za be resaka loatra fa tokony hotoizinareo amin'izay ny fanatanana an'le olona zany a fa mankahiry anareo ary miondrika anatrehan'le olona maty a malahelo ny foko ary za mino fa tsy reny fotsiny za metraka plainte a anaovana fanadihadiana fa tsy reny fotsiny satria teo a eniko mifisifisioka ny bala sy ny rehetrarehetra sorana an'Andriamanitra momba tsy naninona ny tena fa zaniko trotrofina fotsiny satria aty amin'ny tratranao aty no asian'le vovoka misy manipy vovoka reo mpitandro filaminan'ireo zany misy tsy vanina mihitsy misy aloha tsara fanabe fa sady hoaniny amin'le setroka anao misy vovoka madinika zay alefa ny fa tsy miaina ianao na matanjaka ohatrin'inona ka manomboka androany efa namatsika reo tsy hiketika atsika reo zay tsy hiketika anareo a nareo hiambina ny tanàna fa mivoaka tsika rehetra mba tsy ohatran'ny herinandro tsy ohatra zavatra fohy kely dia mba afaka sady miasa tsika no mandeha no fidinika momba fividianana manaraka no milamina ny firenena mankasitraka Rossy mitondra an'izay resaka izay a ia misaotra ny syndicat nanampy anay fa hanampy anareo koa zay syndicat fa resitsika le olona misakatsakana fampisehoana hitatsika le tany mazanga iny zao iny le raga sakana tany iny le maivava be iny za mihitsy sakana an'le isany mantsen'le maire no miresaka aminy a dia le préfet no manao hoe za mihitsy sakana an'le isany olo ohatr'ireny zany a tokony ataony liste dia miala dia zao fa manimba firenena mankasitraka ny Rossy a misaotra tamin'izay fanentanana sy ny fitondrana iverina fa hoe nazava angambany izay tokony ho lalana zany ao anatiny zao etsy-bahoaka izao i Rossy ao anatin'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fiovanana ny députés pour le changement izay mitarika n'ity tolona ity